Etsiky ny olon-tsotra tsy nankatoa ny fananganana ny Colisée, rakitra mpitandro ny filaminana ny manodidina ny rovan'ny Manjakamiadana. Ankatoky ny fetiny ray, mbola mitoy ny fangalam-pierin'ny mpivarotra amoron-dalana sy ny polisy munisipaly. Fitantanana ny firenena, tsy misy ny mangarahara, ny demokrasia tsy voahaja intsony. Magnano mbola tsara atsika jiaby izay manaraka ny fahitalavitra MBS amin'ny ity niany ity. Mankasitraka anao tonga soa eto amin'ny fotoanany vaovao eto amin'ny MBS. Manasa antsika jiaby anaraka izany hatramin'ny farany. Takary mazatra andesintsika manomboka ny vaovao dia ny zava-misy momba ny varanaretina coronavirus eto Madagasikara. Niampy 80 indray ireo tranga vaovao nahitana n'izay tsimika retina coronavirus izay tamin'ity andro ity ka ny 420 amin'ireo dia teto Antananarivo, ny 12 tany Fianareva Atsinanana, ny 4 tany Toamasina ary ny 20 no isan'ireo olona sitrana vaovao tamin'ity androany ity. Tafakatra 3,900 sy arivo izany ny isan'ny olona nahitana ny tsimika retina coronavirus teto Madagasikara nanomboka ny volana Martsa ka hatramin'ny androany. Ny 3,70 sy 700 amin'ireo dia mbola manaraka fitsaboana eny anivon'ny hopitaly ka ny 7 amin'izany no marary mafy ary ny 80 sy 900 kosa no efa sitrana. Mbola mijanona 3 ihany koa ny isan'ireo olona namony ny vokatry ny varanaretina coronavirus teto Madagasikara araka ny tatitra ofisialy voaray androany atoandro. Fa vaovao makasika ny zava-misy eto amin'ny firenena ny fanamboarana ny Colisée ao anaty rova. Feno mpitandro ny filaminana teny Andohalo hatreny ivelan'ny rovana Antananarivo androany manoloana ny hetsika izay saika ataon'ireo olona tsy mankatoa ny fananganana n'ity Colisée ity. Oratsika ny andindinina izay vaovao izay tatery ny Ravo Razafy-Mahenina sy Tokira Marolahy. Ity no antso ny ainga tato amin'ny tambazotra Facebook mandro maromaro izao milaza fa hoeny anaty rova aneo ny fiarovana ny soatoavana sy ny kolotsaina malagasy, anohitra ny fanontana fady, fitafimenana maitso no fitovian'ireo andray anjara amin'ny hetsika. Toy izao ny zavatra ny andry ireto mpiray tandrazana miaro ny asina, mpitandro filaminana mirongo fitaovam-piadiana no nameno ny tanàna manomboka teny amin'ny zaridaina Andohalo, mandalo ny vavahadin'ny rova Manjakamiadana hatrany ambadiky ny rova. Araka ny fanampim-baovao azo avy tamin'ireo saika hanao ny hetsika ho fanoherana ny fanamboarana ny Colisée, voatery niparitaka izy ireo no ny fahamaroan'ny mpitandro filaminana fanontaniana no mipetraka inona loatra re no atahorany fampiororona mpiray tandrazana tsy manana afa-tsy ny fitiavana ny asin'ny firenena sy ny fiarovana ny lova no abaribary hitan'izao tontolo izao. Tsy nisy mihitsy soratra milaza atao anatin'ny taratasy fiantsona ireo mpiray tandrazana fa hoe ikomy na hoe an'ity andro ity voarara ihany ny maneho hevitra amin'izao fotoana izao. Misy zavatra fenina tsy tiana ho hita avy ao anaty rova toa ambenana tahaka izao ny lapa marina fa tsy niary amin'ny tema velively no tarika ity hetsika ity araka ny nambaran'ireo mpomba ny fitondram-panjakana fanenga tamin'ny hafanampon'ireo malagasy malahelo amin'ny fanivan-tsimbana ny asiny anaty rova. Lafim-baovao hafa kosa indray eo amin'ny makasika ny sosialy ny tafa tamin'ny mpagnano gazety teny amin'ny toeram-ponenan'ny teny Ambolokandra na androany ny fianakavian'ny Berija magnano antsoavo amin'ny fitondram-panjakana izy ireo mba amoana amponja ny avan'izy ireo. Ravo Razafy-Mahenina no mitatitra ny andindin'izay eo amin'ny sarin'ny Tokira Marolahy. Marary Berija amin'izao fotoana izao ny fianakaviana talohana ampidirana azy amponja nisy ny herisetra niatra taminy. Nisy ireo vesatra ny ampiangana ity fianakaviana ity ka nahatonga azy nampidirana amponja vonjimaika. Saingy heverin'ireo fianakaviana fa feno tsirariny miayay izy ireo fa misy ifandraisana amin'ny firiana ara-politika n'ity fianakaviana ity izao fanagadrana izao. Tsy mbola nitarika olona hidina an-dalambe izy, tsy nitarika olona hivorivory izy, ary tsy niantso olona hikomina hanonga-panjakana. Amin'ny maha dokotera, ny dokotera Berija dia lalàna ary afaka manazava ny CVO sy ny fihinanana azy izy satria izay no ny anarany tena amin'ny université. Dia izay ve no atao hoe fanakorontanana saim-bahoaka. Mangataka izahay mba azoana fahalalana mba hiaraka iaina ny fianakaviana sy ny vady aman-janany, liberté provisoire.
piarony zon'olombelona koa izahay tamin'ny herisetra nanaovana azy tamin'ny fisamborana azy satria tsy nisy mandadare tsy ara-dalàna izany tompoko tsy manaiky ny fanagadrana olona izahay tsy manaiky ny fanagadrana olona tsy mitovy hevitra amin'ny fanjakana izahay raha tena vahoaka no nametraka azy ireo dia tokony zakatsikera sy tsy mety ataory zareo dia amin'ny coronavirus ny tokony ataon'ny mpitondra fa tsy ny fanagadrana olona. Azo lazaina fa fitaovana politika ihany ity raim-pianakaviana ity Beridy izay nambara manodidina azy fa nanao ny aintsy ho zavatra ho an'izao fitondrana izao nandritra ny teteza mita. Talata maraina pitsony ny samborana azy mivonto be iny tarehiny iny dia sady mandeha rany ny sofina ny serviranao izy ka nampigadra azy teny tsy afata amin'ny 2015 dia noho ny fifandraisanareo fanadidina atao tamin'izany mikasika anao sy izy satria mesagenao atao amin'ny telefony monsieur le président fa ny zanako niaro anao foana koa ankehitriny monsieur le président dia izao ve no mba valy zay fiarovan-janako anao apititra ao hanangadra izy niarany herisetra isan-karazana hatraminay fianakaviana hatramin'ny zazakely efa bolana ny tarify fiedana tamin'izao aloha nandritry ny 3 andro zay. Mangataka aminao zany Andry Madofilo mba avoainy vadiko tsy nisy ratsy nataony taminao ary ny fampianganana azy tsy ara-dalàna fisamborana azy tsy ara-dalàna fitazomana ny fianakaviana hatramin'izay tamin'ny anatin'ny fisamborana azy tsy ara-dalàna fanjakana manana lalàna tsika Andry Madofilo. Vaovao politika manoloana ny raharaha mafampana eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao dia nisy androany ny fanehoan-kevitry ny mpahay politika iraiky. Nzavandria Mahefa no mitatitra n'izay vaovao izay eo amin'ny sariny Mathieu Prince. Isan'ny mahaberesaka ny mpanara-baovao tatoato ny mahakasika ny fomba fitantanan'ny mpitondra fanjakana ny firenena ankehitriny indrindra amin'ireo volabe miditra sy mivoaka eto Madagasikara. Ohatra amin'izany ilay volabe 4 miliara ariary efa nampidoboka ponja tompona andraikitra maro samihafa teto amin'ny firenena. Raha ny lalàna nefa dia tokony handalo ary ho fantatry ny filohan'ny repoblika sy ny governemanta ny fandaniana vola mihoatra ny 200 tapitrisa ariary izay tokoa ary no tena tompona andraikitra amin'ity raharaha ity. Matoa mivoaka ny 8 miliara dikan'izany tokony izy zany dia tokony nanaovana communication verbale en conseil de gouvernement na conseil des ministres ka ny dikan'izany tokony hipetraka zany ny solidarité gouvernementale tokony hiaro an'le olona raha nanao zay tokoa izy fa izay le communication verbale zay zany fanao zany rehefa marché de gré à gré ny filohan'ny république na ny filohan'ny gouvernement no mandray fanapa-kevitra hoe ekeny io dia zay zany zay vao azo atao ny gré à gré dia tsy maneny filohan'ny république na ny filohan'ny gouvernement. Aiza aiza kosa ary ny fahalalana maneho hevitra eto Madagasikara raha mikasika ny eto nge zany zavatra efa fantatra hatramin'ny voalohany tsy misy fanajana demokrasia zany eto zany tsy efa fantatra zany fahalalan'ny olona miteny zany tsy misy an'izany eto. Zara ny sénateur no sotomin'ny sasany micro eny ambavako zany fahalalana zany zavatra mbola tsy dia tena tafapetraka tsara eto amin'ny fitadiavana laza fotsiny ny hoe fiarovana ny fahalalana sy ny sisa fa rehefa jerena le zavatra atao sy ny fanatanterahana azy dia tena manitsakitsaka ny zon'ny olona sy ny fahalalan'ny olona miteny no entiny le milaza azy mpitolona rehefa mahazo fitondrana. Fa eo amin'ny tontolo ny sosialy kosa indray ankatoko ny fetin'ny ray izay amaray moa ny fetin'ny ray izay dia nisy ny fanadihadiana teny Analakely teny izay nataony Nzavandria Mahefa mbola mitohy ny fifanenjehana eo amin'ireo polisy munisipaly sy ny mpivarotra raha ny zavan'izy teny. Ny andindinin'izay tatery ny Nzavandria Mahefa sy Mathieu Prince. Mitohy ny hetsika sakasy voalavo eo amin'ireo mpivarotra amoron-dalana sy ny polisy munisipaly sabotsy androany ankatoko ny fetin'ny ray tebiteby no niainan'ireo mpivarotra eny Analakely nitady izay mba ho arapany nefa izy ireo. Nanomboka tamin'ny sabotsy zay no nesorony commune teto dia tsy mba nisy fitenenana akory hoe melana reo teo na ohatran fa tonga dia polisy municipale ny andray vao maraina be teto dia hatramin'izao zay tsy afaka mivarotra mihitsy nefa io mba fivelomanay
dia io fitadiavanay vola nefa ny presque ny olona rehetrarehetra mivaritra ty Analakely olona majinika daholo olona tsy dia manana misy atao be loatra fa io zany mba fitadiavam-bola eto eto dia ny esoriny tonga dia tampoka be dia varotra mandehandeha dia mbola tsy afaka mivarotra mandehandeha fa mbola roasina ihany aza mivarotra mandehandeha ie sasany afaka mivarotra ny ambadimbadika fa tokony hoe miara-tsy mivarotra zany rehefa tsy mivarotra ny dia tokony hoe miara-tsy mivarotra daholo zany mivarotra rehetra raha hoe zay fa ny eto ihany ny asoriny tsisy vahaolana mihitsy na kely ary tsy manana vahaolana omeny izy fa tonga dia hoe mialonareo fa zay ny lalana midina ny antso-taona io zany hoe mba tsy injovy ihany zany majinika aloha ilay majinika mba hitady vola satria zay zao mandoa fatsana nefa nizao farafaratsin'izay 3 arivo no entina mody 2 arivo inona ny vitan'izany. Eo amin'ny sehatry ny fitantanana ny fitaterana eto Andrenivohitra dia nivondrona teny Akazomanga indray androany ny fikambanana ny taksi eto Antananarivo Renivohitra na ny fitara. Anton'izao fihaonana izao moa dia ny tsy fanekena ny hanovana endrika ny lisansa ho an'ny taksi. Miradora Benjamina sy Tokira Marlay no mitatitra ny andindiny izay vaovao izay. Fikambanana taksi maheriny 3 arivo indray no naneho ny alahelony no ny tervaimanta mahazo azy ireo. Misy amin'ireo mpamily taksi no efa 30 taona nanaovana andy nirindra sy nety tsara asany hatramin'izay. Raha ny fanazavana dia hanova zavatra amin'ny taksi ny fanovana ny lisansa numerika. Manohitra izany izy ireo. Voalohany aloha dia tsekenay ny intervenant na ny taksi efa lehibe izay foanana faharoa manarak'izany tsekena ny lisansa botolo tsy marina izany hoe validité 3 taona izany tsy mazava ny pitipitsiny lasa mila nambolony izahay ary telekomasaka toy ny voalobodraza olona efa nivadika taminay monsieur le maire ka tsy atokisanay intsony koa dia lavina ankehitriny fanaovana le lisansa numerika dia izay ny tena hitahitanay eto ary ny FTR dia mbola mirahina. Mizara kosa ny hevitra ao amin'ireo mpamily taksi hitanay teny an-dalana ny maro anisy amin'izy ireo anefa dia tsy manaiky ty fanovana lisansa ity ihany koa. Tena tsy mety aminay mihitsy le izy zany satria ohatrany tena fanilena an'le taksi mihitsy zany io. Taksi tranainy dia hoe ampiotomobilina vaovao indray izy ato amin'ny tanàna. Le licence de numérique ohatrany tsy dia mety aminay le misy délai an'le izy le aoriana zany nitsonjovony. Raha ny amiko aloha nanaovana le lisansa dia mety le izy ka mety le izy ny amiko manokana aloha zany mety le izy raha ohatra hoe izay natao amin'ilay izy dia mety amiko koa le zany manaraka ny toetrandro. Fa fampandrosoana ilaina fa zany hoe tsy mbola fotoanany angamba izao amin'izao hoe fanovana zavatra fa fanitsiana sy fanarenana angamba ny tokony atao angamba amin'izao aloha. Ho an'ny fikambanan'ny taksi ato Antananarivo dia mazava ny pitsipika maro anisy izy ireo ka izay tsy lanin'ny maro anisy dia tsy tokony atao bontolo. Tsy misy makany amin'ny lampantana aloha maka an'izany lisansa izany raha izay faharoa anao fanangona tsy ny taksi rehetra eto Antananarivo izahay ho mariky ny tsy fanekenay an'izany lisansa izany ary farany raha mbola miziriziry ny commune ny amin'ny andefana izany dia tena tsoroko eto androany natrehanareo mpanao gazety fa anao hetsika tsy misy toy izany ny taksi Antananarivo anohitra amin'ny bontolo monsieur le maître. Eo amin'ny vaovaony sosialy izay hatrany ho an'ny Toamasina isika tao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Nisy androany ny fitokonana izay nataony mpamily ho an'ny zotra nasionaly sy rezionaly ao Toamasina ao namoaka ny alahelon'izy ireo noho ny zava-misy iainany ao an-toerana. Hoarantsika ny andindininy izay vaovao izay nataony Asin'Andriamalala sy tahiriny ainina ranariny. Zary fare isan'andro ny fitokonana maro isan-karazany ao Toamasina ao. Antony tsy mahavany etaetam-bahoaka ary tsy ampy ny fandraisana andraikitry ny mpitondra fanjakana. Aiboka ny olona kanefa tsy misy akory ny fepetra mifanaraka amin'izany na ny mesure d'accompagnement. Ekena fa efa nisy ny fanomezana ireny fanampiana ireny saingy toa vitsy dia vitsy ny olona nisitraka izany. Na nisy aza nahazo dia fanampiana tsy mifanaraka amin'ny filan'ny vahoaka ary kely dia kely no azo tamin'izany. Ho an'ny androany dia nitokona ihany koa ireo mpamily rezionaly ao Toamasina ao. Chauffeur magnavara zay io RN5 mampitoy ny Tamatavy Fenerivo Soneragna efa 3 volana zay tsy niasa tsy nahazo fagnampiagna ary tsy mbola nangataka mihitsy
ary tsy mbola nisy zavatra natao mihitsy malahelo zany zay jiaby io amin'izao io a satria zay efa magnofa tragno a ny zaza efa tsy mianatra ny anagna efa tsisy tsony eky ny sakafo nefa zay hatreto tsisy fijerevagna mihitsy ny makasika anay chauffeur magnavaratra amin'izao tsika miteny zao ka malahelo zay ary magnatika fitarainana aminareo mpitondra fanjakagna ambony maefa zaho eza ny makasika anay mpitatitra zay mba magnano asa fanasoavagna ihany nenay ty fitateragna vahoaka zany avelo amizay zay iasa fa tsy avy amina taxi brosy le raha fa zay fepetra ho apetraka anareo mpitondra fanjakagna kosa hoaranay antsaka sy andavany ho avy ty ny fetim-pirenena zao anareo any zao mety hoe le ohatra hoe mpiasa hafa reo resaka varobarotra isan-karazany reny mety mba misy hoanina fa ho an'ny chauffeur manokana zany na hoe ho avy ny fety tsisy fety zany io eno ary fa mety anay zao any amin'ny quartier misy anay chauffeur io efa ciblen'olona hoe sao de chauffeur regny hoe hamaky tragno regny fa chauffeur satria chauffeur any am'izao efa tena sahirana tsy manam-bola chauffeur efa migafigafy fotsiny erakin'io satria fa hoe tsisy asa tsisy inona de mba hoe apetraka aminareo fondra fanjakana izay mba jereo akaiky izahay tompoko zay zao mbola tsy migafy ary zay mbola tsy menasy anareo fanjakana hoe higafy izahay fa raha izao no mitoy mety hanahirana ihany fotoan'izao zavatra satria tsy zakana intsony le izy de mety iopef izahay fa mbola fanajana zany no fetrany aminareo mpitondrany hoe mbola tia mifaritranay garotière izahay no misavorovoro ohatr'izao fa raha izao no mitoy mety hitatra le izy hoe hanakan-dalana izahay na hoe RN5 reny mety hosakananay aleotra ka tsisy mandeha mihitsy satria mi RN5 am'izao misy mandeha fa 4x4 nampanam-bola ohatra moto tatra olona hoe misy zany hoe frena 400 000 makany Fenerivo manina tompo raha velo izahay zao no mitondra le olona 400 000 de atao efatra ny passage ao anaty tômôbila anay raha efatra ny passage na 10 passage ao anaty tômôbila anay raha 400 000 frena 250 de aloha izahay nitatra an'io fa tsy hoe misy tômôbila mpanam-bola misy tômôbila malalalala olona eo de reny no mitondra le olona foana nefa mandeha foana le passage mandeha vezivezy foana mbola toy ny zava-misy Toamasina ihany ary aka ny efa naseho taminao tato anatin'ny fampirahalam-baovao tamin'ity herinandro ity dia nisy ny hetsika nataon'ireo olona natoka-monina vokatry ny valanaretina coronavirus tao Toamasina naneho ny heviny momba izay indrindra ny loholon'ny Madagasikara avy any amin'ny faritany Toamasina iny andeha aratsika ny andindiny izay tateriny Noro Fitiavana sy Tahiriny Anaranariny miantso ny fitondram-panjakana mba sy hanao ambany zavatra ny fitakian'ireo olona tratry ny mise en quarantaine any Toamasina ny loholona Benoît vahaolana tokony afainganina ny famoahana n'le valiny pitilina ataony reny Institut Pasteur ataony toerana hafa ny mihina ndraikitra amin'izany tokony malaka amin'izay afaka pitenitena n'le olo tsy miasa loatsy hoe bon zany tsy marary za tsy mitondra olo-kerety mampiasa alohange indrindra fa amin'izao fotoana izao raha mitondra otrikaretina anao iny fiarahamonina iny mitondra otrikaretina zany zava-dehibe raha ny fanazavana ny matipaika eny anivo ny toeram-pitsabony ahafahany marary misitraka ny zony le tompona andraiky zavako mandeha lapiny aroa le lapiny aroa le niteneniko hoe le any antoerana any dikany zany matoa tsy tonga araka ny tokony ho izy mianiko hoanina misy fitambosavozana ao misy goragora kely ao matoa tsy tonga ho amin'izany satria zay nampanantena olona reo atao mizy quarantaine nareo laterna hany matoa tsy tonga menimena ireo misy zavatra tsy mety raha tsy aivana nisy ny hetsika na olona tratry ny mise en quarantaine tany antoerana omaly manoloana ny olana sedran'izy ireo ao anatin'ny fitokana monina sy ny tsy fivoahany valy ny fitiliana azy ireo no antony fa iresaka lafim-baovao hafa kosa isika afakely ny tolotra omeny ny mpanjara entona fandrehitra iray amin'izao fivarotana amin'ny antsinjaran'ny gazy izany manomboka amin'ny sarany 3 ariary dia efa mahazo manjifa Jessica Miray no mitatitra an'izay eo amin'ny sariny Mathieu Prince ankoatra ny fanajana ny tontolo iainana dia maro ny mety ho tombony azo amin'ny fampiasana entona fandrehitra toy ny eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana noho ny fasarana ny olona dia afakely ity tolotra ny vito gazy ity satria tsy fahita loatra izany hoe entona fandrehitra amidy atsinjaran'izany tompo-panjara solika maromaro eto Antananarivo sy Mahajanga izao no ahitana tolotra antsinjarany amin'ny entona fandrehitra manomboka amin'ny 3 arivo le izy dia 5 arivo dia 2 alina dia 5 arivo sy 2 alina dia 2 alina fa raha ny fanadiadiana efa nataonay zany eo amin'ny 3 andro eo zany io gazina 3 arivo io raha ohatra hoe andrahoanao isan'andro ho an'izay tsy manana tavoahangy ihany koa dia efa misy ny tolotra consignation
eo amin'ny vaovao eo amin'ny sehatra irasan'ny pirenena ny akony coronavirus any Italia sy ny fanambaran'ny OMS momba ny valanaretina COVID-19 ity no hoentina aminao amin'ny vaovao eo amin'ny sehatra irasan'ny pirenena. Asin'Andre Malala sy Tahiriny Aina Ranariny. Iray volana latsaka kely izay no nanomboka ny voka-tsikelikely tamin'ny fibohana ry zareo italiana izay tena nahitana olona matin'ny coronavirus be indrindra ihany koa. Amin'izao fotoana izao dia manao antso fonjy ity firenena ity no ny any toerana ao Roma no tena nahitana mitondra tsy mitetina coronavirus indray ka mialoha ho an'ny vahoaka italiana ny mpitondra any toerana amin'izao fotoana izao. Fatra maro ao amin'ity renivohitra Italia ity no voamarina fa tena hiparitahan ny coronavirus raha araka ny fitiliana nataon'ny Institut Pasteur any toerana trany. Ankilan'izay dia laza ary nampitandrina ny OMS fa atahorana indray ny hiparitahan'ny valanaretina coronavirus ity maneran-tany. Hatramin'izao mantsy dia tafiakatra 5 alina treto ireo namony ainy any Brésil ka miantso famelona tanteraka ny OMS satria atahorana indray ny fiparitahan'ny coronavirus eto. Fa misy ny vaovao tsara ho fantatra ihany koa andesintsika mamarana ny vaovao amin'izao ankatoko ny fetin'ny ray sy ny fetin'ny fahaleovantena izao manome fahafampo ho an'ny mpanjifa azy ny orinasa AAA. Andeha rahantsika ny fampahafantarana momba izay tateriny Noro Fitiavana sy Andra Kotomalala. Manana tombony manokana ny mpanjifa ny vokatra Tico amin'izao andro vitsy tsy gadona ny fetin'iray sy ny fahaleovantena izao. Misy ny fihenam-bidy ho an'ny vokatra 3 karazany ho azy ireo. Amin'izao fankalazana ny fetin'ny fahaleovantena ary ihany koa akatoky ny fetin'iray izao dia tianay mampafantatra an'ireo mpanjifa ny vokatra orinasa Magro AAA fa misy ny fihenam-bidy izay ataonay manomboka androany fihenam-bidy goavana manoloana reto produit izay manoloana reto toy ny fromage, ny yaourt ary ny jus en brique dia manasa antsika rehetra hanjifa ny vokatra orinasa Magro fa misy ny fihenam-bidy miandranareo izay atao amin'ny Magro. Tsy ny Magro be oririka ihany no ahitana azy fa eny amin'ireo M-shop ihany koa. Asaramanitra sy akatoky ny fetin'ny iray izao zany dia manao promotion be izay atao amin'ny orinasa AAA. Ao anatin'izany izahay société M-shop boutique. Amin'izao akatoky ny fety izao dia reto entany reto zany tena misy fihenam-bidy be mihitsy atao aminay toy ny fromage biba, toy izany koa ny jus en brique, toy izany koa ny yaourt. Fihenam-bidy be tsisy ohatr'izany ny yaourt atao aminay parfum coco vanille. Manana point de vente anankidimy izay eto Antananarivo ny M-shop boutique Bel Air, toy izany koa ny M-shop boutique Ambatomainty eo akaikin'ny firaisana fahadimy, ny M-shop boutique Ambanidia lalana mandeha fiangonana FJKM Miandrarivo Ambanidia en face ny Otiva, ny M-shop boutique Anosy face ny Sonatra, ny M-shop boutique Itosia any amin'ny farany bus 133 Itosité. Ho anareo izay tsy afaka mandalo na miantsena any amin'ny M-shop boutique dia aza misalasala mitsidika ny pejy M-shop boutique fa izahay dia manao vente en ligne. Ho anareo be da be naniry hoe mba hanokafana M-shop boutique manodidina ny Ampasapito, Ivato, Ambohibao dia ampitany gare routière Ampasapito. Tsy ho diso anjara amin'ity fihenam-bidy ity ihany koa ny eny amin'ny mpivarotra rehetra nahazatranao. Iny ihany koa no nandesintsika namarana ny vaovao tamin'ity niany ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Taka ny mazatra omenanao aloha ny horonan-tsary izay no manana ho antsika izay mpanaraka ny fahitalavitra ho amin'ity androany ity. Androany dia ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe John Wick no hoarantsika eto amin'ny fahitalavitra izay karazana horonan-tsary action izy io ary Keanu Reeves no mpilalao fototra ao anatiny izany. Ho antsika izay makafy ny karazana horonan-tsary mystère kosa ho an'ny Amaray Alahady fa 20 ny volana Jiona dia ny Crocked House no atolotra ho antsika eto amin'ny fahitalavitra izay ahitana ny mpilalao Glenn Close sy Terence Stamp.
dia izay ihany koa no ametrahako ny veloma mandrapitafa ho amintsika jiaby ho amin'ny manaraka indray ary eto dia mirary fety sambatra sy maneho ny firarian-tsoa ihany koa ho an'ny ray jiaby amin'ny fetiny ray amaray alahady io. Sambiatsara ary tombokilay sy tomboko vavy.